Fa nisy ny lalao izay nikarakarain'ny BOA Madagasikara tao anatin'ny ilay hetsika tosala BOA no tanterahina ramofony fizarana ny loka ho an'ireo tsara vitana ho an'ny teto amin'ny masivoan'ny BOA teto Antananarivo omaly nanaovana izay tetsy amin'ny foibe toeran'ny BOA Madagasikara Antaninarenina Marina moa fa misy 13 ireo mpanjifa tsara vitana manerana ireo masivo BOA Madagasikara manerana ny nosy no tsara vitana tao anatin'ity hetsika tosala BOA ity. Miisa enina ireo mpanjifan'ny BOA eto Antananarivo no anisan'ireo tsara vitana voasarika tanatin'ny kampany tosala BOA ka omaly no tanterana ny fanomezana loka ho azy ireo teny Antaninarenina. Raha tsy aivina dia niisa 7 alina ireo izay nanokatra kotsy tamin'ny herintaona no nandray anjara tamin'ny fisarihana tosala BOA. Miisa 13 ireo tsara vitana manerana nosy ka ny 2 nahazo groupe électrogène mitetina 4 tapitrisa ariary, 5 nahazo scooter mitetina 3 tapitrisa ariary, 3 nahazo home cinéma mitetina 2 tapitrisa ariary ary ny 3 ambiny kosa nahazo chaîne audio mitety-bidy 2 tapitrisa ariary. Ny tale général-ny BOA Madagasikara dia nanorotsorotra fa efa fanaon'ny BOA ny makasitraka ireo mpanjifa mahatoky. Amin'izao dia mahatratra 20 ireo masivon'ny BOA manerana nosy ary mandray anjara lehibe amin'ny fampiakarana ny tany ireo malagasy manana konty ity banky ity ary ihany koa amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ny firenena.